Salama daholo tonga sondray eto amin'ny Positive Vibes. Maro dia maro izao nareo any tokantrano any no miasa, izany hoe ao an-trano foana ny tontolo androm-piainana sady ao mikarakara tokantrano no sady miasa ianareo. Dia inona indray ary no tokony atao raha sady te hamokatra ianao nefa ianao ao an-trano no miasa. Azo atao tsara mihitsy izany ary avy hatrany ary. Maro amintsika any tokantrano any zao raha hoe tena ao an-trano foana izany ianao no miasa dia somary tsy dia mirarano fiakanjonao izay ianao nefa ataovy ohatrany hoe ianao andeha hiasa foana ny fomba fiakanjonao raha ohatra ianao ka miasa ao an-trano fa hitanao fa manova zavatra izany satria ny sainao izany mieritreritra hoe manao akanjo mihaja ianao ohatrany hoe andeha hiasa ilay hivoaka ireny mihitsy dia mifantoka tsara ny sainao fa tsy manao paozy somary gorakora. Raha te hamokatra ianao nefa ianao miasa ao an-trano azo atao tsara mihitsy izany dia inona ary no tokony ataonao. Misy rappel izay ao anatin'ny findahin'ny tsirairay avy ao dia soraty ao asa anankitelo, izany hoe andraikitra anankitelo tokony ataonao tena hoe tsy maintsy ataonao lahara-pahamehana ireo zavatra ireo dia amin'izay fantatrao ihany koa hoe amin'izao ora izao tokony hanaovako an'ity asa ity dia ity asa ity izany hoe tsy manao asa be dia be ianao fa asa iray aloha ny ataonao dia avy eo miditra amin'ilay iray dia avy eo ny manaraka asa telo lehibe izany tokony ataonao ao anatina andro anankiray. Araka ny lazaiko teo ary dia misy asa anankitelo lehibe izany tokony hovitainao ao anatina andro anankiray raha miasa ianao any tokantrano any. Dia ny asa voalohany aloha rehefa vitanao ny asa voalohany dia tsara ianao maka aina kely, izany hoe mba mila mijerijery kely eo amin'ny tambazotra tserasera hoe inona indray ny vaovao na mijery any amina loharanom-baovao maro-potitra ireny ianao mijery ianao hoe inona indray ary ny zavatra hoe tsy araka satria misy zavatra tokony ho hainao eo ny eo dia mba manaranaraka an'ireny na ihany koa ianao misotro rano na miaraka kely amin'ny fianakavianao amin'izay fotoana fakana izay vita izay miditra amin'ny asa manaraka indray ianao. Efa maro dia maro mihitsy izao ny tanora miasa ao an-trano ao, izany hoe ao foana ny atoko-piainana dia ireny ary mba misy torohevitra kely avy aty amiko raha toka nahalinanao dia ampiasao ireny torohevitra ireny fa tena mino fa hivoatra dia hivoatra ary ahomby foana ianao amin'ny fiainanao.